andro ahitantsika fampiratiana mikasika indrindrindrindra ny resaka sehatra ara-bola. Marobe ny zavatra ho hitantsika mandritra n'izany hetsika zany ary anasana ny daholo be izy ity satria na ny toerana anaovana azy ary dia eto am-parivon'hôtel de ville zany hoe malalaka dia malalaka zany ny fidirana eto amin'ity toerana ity izay anisany hoe azo lazaina hoe tena hoe manakaiky bebe kokoa zany an'ireo mpanjifa. Marobe ny tolotra izay hitantsika mandritra n'ity hetsika ity ao ny resaka fampindramam-bola zany hoe misy maromaro izy ao ny banque, misy koa ny microfinance, institution de microfinance ary misy ihany koa ireo établissement de crédit. Miompana bebe kokoa amin'ny resaka fampindramam-bola ny hetsika izay andiany voalohany izay karakaraina amin'ity ary eo ihany koa ny manaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia mihitsika dia eo ihany koa ny resaka mobile banking ho hitantsika daholo hoe inona avy daholo ny zava-baovao amin'izany resaka misehatra ara-bola ao anatin'izany resaka mobile banking izany. Eo ihany koa ny resaka izy moa ny ivelany efa tena azo lazaintsika hoe efa tena mandeha zany resaka hoe varotra amin'ny alalana internet sy ny fandoavana vola. Ho hitantsika mandritra n'ity hetsika ity ihany koa izany resaka fandoavam-bola amin'ny alalan'ny internet zany izay efa manomboka mirosy tsikelikely moa zany tsika efa raha ny ivelany izy efa tena lasa lavitra tokoa. Raha ny tanjona izay lehibe izay nanaovana n'izao hetsika izao dia mba voalohany indrindra moa zany ampodorobona ny sehatry ny resaka ara-bola ary ihany koa ampahafantarana ireo olona rehetra moa zany ny tena lazaina hoe cible izy ity dia ampahafantarana ny olona ihany koa hoe inona avy ireo karazana tolotra izay misy sy izay azo hisafidianana ary tena hoe atonona sy sahaza ho an'ny rehetra. Dia izay zany ny hetsika izay fa dia misy ihany koa ny conférence androany sy ny rapitso dia afaka manatrika izany koa isika. Ankoatr'izay ankoatran'ny hoe resaka tolotra ara-bola misy ihany koa ny fampahafantarana ny olona hoe inona avy ireo fianarana mba rahatonga ambony mampianatra n'izany resaka sehatry ny finance zany misy isolo tena vitsivitsy izy ireo mampahafantatra ny ankizy ihany koa na ny tanora hoe inona avy ny zavatra afaka atao amin'izany raha mianatra mikasika amin'izany resaka hoe finance zany sika dia inona avy ny asa mety afaka atao dia misy ihany koa ny tolotra asa ao anatin'izao hetsika izao izay misy mpandray anjara ao anatiny ao hitantsika etsikaiketsy izy makasika an'izay resaka hoe asa eo anivon'ny sehatry ny finance izay. Izay amin'ny ankapobeny hetsika izay karakarainy fondrolatelecom le accès amin'ny institution financière mihitsy ny tena mbola latsaka dia ambany zany na any amin'ny banque zao mbola latsaka ny eo mbola latsaka ny 100,000 zany zao ny olona manantona amin'izany banque zany ary zao hetsika zao dia anisan'ny tena hoe natao mba hahatonga ny olona misy manko ny olona le matahotra le mitsofoka any amin'ny agence sy ohatr'izany fa amin'ny toerana ohatran'izao zany ahafahan'ny olona manala an'izay tahotra izay sy tonga dia mibosa izay kaikaiky kokoa am'mpanjifa mihitsy zany nanaovana an'ilay salon sady akala manjana no eto amin'ity toerana ity ny anaovana azy.